fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao ny fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara ny soratany Clérantine Sylvia nampitondray ny lohateny hoe safidy sarotra. Novy no misantatra, Vero anitra, Tovo, Clément niaraka tamin'ny Lina, Saloy, Volana ary Stéphane. Nandray fiosana nantotosa Tovo ny amin'olona. Studio na prod. Ao ambany tunnel nalakely io toerana io saingy ohatrany tsy ohatsony izy a. Fa mety aiza re? Tsy haiko fa nisy raha matobota be izay nitondra fiara teo dia nijanona raha vao nahita anazy teo dia nentiny tamin'ny fiarana izy avy eo. Dia tsy hitanao mihitsy ve hoe aiza na aiza no nalehany? Dia aiza koa nitondrany azy? Fa za aloha mihiny fa tsy maintsy ho avy eto izy e. Fa ahoana kay no nahafantarandrian'izany? Mifetsika zareo ka. Mety mifankalala mantsy zareo ireo raha araka ny fahitako azy. Mino mihitsy aho fa manao izany. Izy moa ny vehivavy bota be mahafantatra amin'ny angolo eo raha tsy izy. Izy koa nefa nahita nitondrako azy mitsaboana tany an-trano tamin'iny. Fa po amin'izay ve Jonathan e? Raha tsy diso aho dia ianao koa izany no nipublie ny sariny tamin'ny Facebook iny. Fa inona moa fa adsoka amin'izany? Ka manala-baraka olona anie nareo e. Mety mba misy tsy ambaratelo manokana koa anie no nahatonga azy nanao an'ireny fihetsika reny. Aize, za miala an'izany kosa ny vedety eto amin'ny sekoly e. Mba rehefa mitehaka sy horakoraka kosa izy raka izy a, sa tsy zany? Tena mba tsy rariny kosa ny atao lary safidy a. Aza manao olo loatra an'io letsy e. Tsy rariny ahoana le Sir Jonathan a. Tsy haiko hoe za maninona anazy. Efa hita zao fa manao fiavy vedety fotsiny ko. Efa vory vahoaka ve le sy fomba miakatra vohatra. Tsy haiko hoe inona no mahatonga azy manao an'izany. Sa mbola teo deraina? Sa hoe mba tiana ho hitan'ny olona netana importation avy any ambany tanàna? Tena mampimeo mihitsy le izany. Tena fandipatra izany tongotra izany marina ka tena tsy ho hitako tsony ny lalana. Menatr'olona marina. Tena tsarariny kosa nataonareo an'io zanak'olona io e. Angola, ito atika entiko ny etandria. Za ihany moa tsy mba me azy Jonathan e. Ka hafa ihany anie ny olona misaina e. Olona misaina ahoana lesy le. Io aza ny tena lozako. Sady saro pary loza mantany. Mbola hofatiny asa rotapiaro fa andao Mainga an'lesy zany Jonathan. Be felonana fotsiny io. Ao fa apekala mitondra ny entany e. Ndao aky fa apetratsika ary amin'ny birao aloha ny etandria. Misaotra betsaka ry zareo a. Tsy voavaliko izao soa ataonareo menada amiko izao. Andriamanitra anie hamalisoa anareo e. Tsy mpianadaka izay fa ngamba mety ho mpifankatia tsoatsy. Taiza amin'ny fiatsaram-belatsinykela sary piaro ty. Hofanina amin'io monsieur Jonathan raha ino andrakandramanao. Mangina le selary safidy a. Ny lalana eo alohan'ny lahy jerena tsara vao manitsy ny hafa e. Hita ho azy Jonathan. Mbola ifankahitatsika ary diary a. Akaikelany any Atsirabe any e. Ono ary Jonathan. Isandray moa iny ankizy vavy sainao entina ty an-trano aty iny. Nefa dia ianao zao no lasa fa mbola tsy mifono fitiavanao. Fa ngamoro mamoa izay mifampiresaka sy mifanerasera rehetra zany dia lazaina fa hoe mifankaty daholo a. Ankizy dia izay manena-katso iny. Gestion filièrany. Hay, dia maninona nefa e? Ampahafiry ny fahaizana anao anefa izany. Sady tsy atakalo andravaka anao viana koa iny e. Ka mianatra neno alehany aty amiko e. Manoro azy izay tsy mba hainy a. Mampianatra azy dia izay fotsiny. Fa mbola veriko aminao foana.
fa zaho tsy mila nizaniza fa tsy ravaka ihany ary aza hoentina miselitselina ty tsony fa mahasary mpitserana ka hita mamoa le vehivavy netiko nitsaboana taty an-trano ray andro iny loatra ny manao paozina ambany votra be iny ve ie iny mihitsy mahaiko iny vehivavy iny sady endre a mitokatokana kely izay mantsy ny fiainan'izy iny tsy mpangataka ve izy iny fa inona koa zao mahatonga mamoa miteny an'izany sa le tao amin'ny Facebook ve mahazo koroa ireo mihitsy no nahita teny ambany tunela teny andohana Analakely nangoraka azy dia netiko tamin'ny tomobily izy dia netiko teny akaiky ny fianarana anareo ary tena marina zany le niteneny diarra zany raha matobodabota hozy izy nitondra azy ay tena mamoa tokoa zany miaiky amin'izay ianao mba vitividio ihany ny atao namana ry Jonathan mba tsy ireo ihany koa ny tenana misy atsika sy ny fianarana noratovinao zay anie le mahavoantsika olombelona ary mamoa mahay mitsara ivela amin'ny fiainan'ny olona hafa ery ary samy mihevitenao zavatra daholo ka tsy ho verimaina foana ary ve ny doktora anananao raha reny vehivavy petakely avy any anaty bozaka reny mba manaitra ny fonao ka ny fahaizako kosa nie tsy miala tato anatiko tsy sanatria hoe izy no hanongotra an'izany ato anatiko iarahany manatsara sy mampitombo aza raha zany no sitrapon'ny tompo zany efa milaza aminao fa tsy sitrapo ny velively zany mamoa tsy zazatsony anie za avy aloha kosa mba hanana ny safidiko efa mifono fitiavako ay kosa rehefa lehibe sy tafita zany le zanaka dia mitsipadoa laka ny tana alaivo koa rehefa tianao fa za koa tsy anakane avy alao avy eo jerena tena malahelo andro a zany ry maman fa azo ninona loatra reo zanakao io sao dia mba zanak'ireny mpimasy mpitaiza olona avy any ambanivohitra reny ary io sipy io dia manaiky an'izao ve ianao ry maman aza matahotra ndry fa hitantsika nanaovana an'io izy moa no nandro ny lokao izy ka zao nanaovandry azy andana piosira ray sotry lehibe le loko ao dia afangaroy tsara dia hitandry le flan namboarina ho any Jonathan eto makaty dia anamboarantsika ray izy dia mandehana ndry mividy paragasy ery amin'ny moron-dalana ery azoko tsara ny tiany maman antongavana ka ary aleo za aloha nda hividy an'izay paragasy zay aingana sao tonga eo ihany manko dro vita daholo aloha izay ny sakafo dia aleo aloha saromana sy finofina tsara neny joka zay dia aleo koa pasohana amin'izay le pataloha sy lobaka nasain'ny sasako teo ay efa maina kosako aleo pasohana amin'izay zaniko vetivety kosa afa ihany mipasoka amin'ny tony fera mandeha amin'ny courant tony vita ve le flan paraka ry maman efa vita tika hay aviny maman dia jerena itsy jere fomba miseho mipasoka indray inona ny rara indry an'izany avy alao la mahantsara eo dia arao masy tsara fotsiny izay amprimany azy dia alaivo dia dory tonga dia eo ampovoany mihitsy dorany vita daholo kosa aloha izay ny raharahakoko ary aleo aloha anontany amin'ny maman amin'izay ka so mantsy dia mbola misy raha tokony hanampiako azy any ambadika any inona indry fa tamin'ny ravaka dia izao apresako eto izy fandry mihodina avarian-davarangana dia fotoany misy ondrikala ok maman lasa ry maman maman sao dia misy zavatra hanampiako anao aloha fa efa vita daholo ny rarahako mantsy avy aty dia borosio ty trano ty eny ary fa ho avy ahoana tompoko sao dia mba mitsetsina tainomby ary ny sofindry ity efa hoe borosio io trano io ha eny ary tompoko
Avelo malaky io borosy io dia lasa indri mipetraka ery an'efitranareo. Efa izay eny ambavahady izay maty Jonathan. Mandrosa lesy Jo a. Avendrina mo vavahady teo e. Fangatsy eo mengolaka. Na naivo. Neuf mbola niraha maman any an-tsena. Dia mengola manahirana anaka. Fa manahirana ao anakoa e. Fa manino mengola? Ka i maman aza ny lesy taona niraka azy dia nifalifaly be. Ka misy mpanampy kosa ngeky ao e. Tsy azoko kosa natao maman zany ka. Fa eny e, misaotra andriany aloha na mo vavahady. Ary nga tsy mba misy piso kosa ny aloha e. Mba ery kosa rangaha fa aza misavitsavika eo a. Efa hainao nefa manana fofombady aho e. Shi, dia izay tambahoaka sakely ohatran'io koa ve zany no ason'ny lantoerako e. Fa hainao koa moa no izy. Manam-panano izy anga? Mandroso le Jonathan Fa maninona kosa ary zany tsy mba nitsena indry e. Sao ve rangaha dia lasa olo-kafa indray mba mitsena anako. Izay lesy le hoe izay malady havanana. Za zany eto io nenjera mihitsy natosiny raha vao naheno ny klaksona ny tomobila lahy izy e. Zany ve? Ie. Fa ahoana koa ary zany? Izy ihany no mahazo mitsena sy mamoha ny lahy e. Andao aloha tsika androsana trano ka. Maman! Maman! Misaotra anareo rehetra mpiara-miasa ato amin'ny orinasako a. Hitako fa mahafinaritra amin'ny fomba fiasanareo izay maneho firaisan-kina sy fiombonana tokoa. Izay tokoa ny tombony lehibe amin'ny fahaizana ny asa rehetra ato amin'ny orinasa. Tiako mihitsy ilay fifanampiana ohatr'ireny a. Tsy miandro ny tompona andraikitra nareo a, fa samy mandray ny tandrify azy. Eny fa na hatrany fibatahana entana aza dia tsy mitaretana mepaka ny rehetra, ka mendrika tehaka be kosa angaminareo e. Misaotra. Tratratsika tokoa ny tanjona dia ny fahatratrarantsika ny kalite an'ireo entana nalefa farany teo. Faly aho fa nahazo bonus tamin'ny tale jeneraly mpandrenentantsika any ivelantsika. Noho izany dia asonitra 20 isanjato ny karamanareo manomboka amin'ny volana miditra io. Farany, azo kitokisana daholo nareo, saingy kosa singianiko manokana i Rasolofimanga Désiré mba hitondra fonjo maika ny orinasantsika ao anaty volana. Tsy zany mantsy fa tsy eto toerana fa andeha karakara raharam-panambadiako any Behenjy. Fa hono ary maman? Mbola inona foana moa nataon'ny ravakio ato e? Tsy mahafantatrareo ve fa efa hanambady a? Tsy mahazo miala tady zany ravaka ary Jonathan. Olona doma be avy any ambanivohitra be io ve no asainao hiara hipetraka amiko ato? Nefa ary maman, na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy ho vita ny raranay. Ary dia hiala tato ihany koa ravaka ary andahoanareo izy. Ela ve dia ho tamana any ambanivohitra be andro Jo a. Ianao koa mangina e, tsy misy idiranao ny fiainako. Andrisay? Raha endrindria dia ny fiainana indray atao tsara fa tsy faly ana ratsy neny hafa foana. Fa tsy za kosa ve ny taloha tato maman a. Fa mbola nisy foko ny tempo fitiavana tamindry ve teo na ohatra ny silako mainty azy e? Ianao ny tepetraka eoko. Okizay moa lesy Jonathan aza mifamaly eo nareo ka. Ndao daholo aloha hisakafo e. Hita ho aky mengola. Mianary indry mandroso sakafo a. Marina izany teny maman zany mengola. Dia mazotoa daholo ary e. Ao fa anako izany malalako izany. Poa! Fa misy inandray ry zanako a. Tena ohatran'ny ranomasina e. Tena be sira be. Fa iza koa nanao siran'io laoka io e? Za fa tsy naposiko nge hoe be sira be fa antonony be le izy tamiko. Hoe mba andramako izany. Ta? Tao mangidy sira be ohatran'ny lamori tsy nandalo rano. Poa! Ohatra izany ve sira andaokanareo? Tingery maman mba andramo e. Tena tsy mitovy tiavana ary tsy ho tafiaraka mihitsy nareo sy Jonathan ry miangola.
vendrana loatra ianao. Andray kosa ary maman dia sahanao ve no mitena an'izany eto masoko eto e tsarofa olo tiako eo ary tiako foana na inona na vendrana na maninona e misaotra Jonathan dia tia indray ary ny filohanlahy ho any raha tsy ninam-bary ialahy e sady voalohany asa tanako nampianaran'ny mamao mantsy izy ity ay kosa ie tsara be zao ty e Andriamanitro Jonathan tena sedra zay tena mpamosavy le sela chérie Mizaly ny zanako ravaka tena mba zay loasandrika i Jonathan fa inona indray nefa ny tao anatin'iny filan iny e loza ray loza roa fa tena loza e tay paraky be matsaravina loza zay no efa nanindry mandry tamin'iny fo mavo be ohatry ny katsaka ity sady nanoborosonify aza tena tsy ataon'ty ty akoriny e ravaka inona e aza hidirandrio amin'ny fiainany tiako foana kizy a chérie o ndao kitsika sindry voka kely any ka rivotrivotra aloha ndao ary e dia tsy mba niray aminay sy ravaka ve no entinao fa io olona manao adalany io indray mandeha nakindry misolakanjo dia ndaotsika sindry miaraka vanao akiry miangola ahoana lesy efa voasasandry ve le akanjo nasaiko ny sasaindrika ie sady efa voapasika koa azako ay tsara kosa zany aleo akiry reny nanaovako fa sady mila manao metimety aho fa hiaraka amin'ny malalaka mantsy ako ie reto ary ay e tsara pasoka kosa Andriamanitro fa inona koa io e oay andray kosa kiry miangola dia tena nidorandry mihitsy ve ki teto ampivoly le akanjo tsara tare so dia mba efa tsarariny kosa kia fa inona foana zao ry Jonathan andrekakyo tsy anaiky an'izao kosa e ny zanako vizana mianatra sy mitady vola ndry aty mamotika ny azony fotsiny avy aloha mihitsy aloha zany dia kely e ndeha akasaina rery mihitsy aloha inona re ty Andriamanitro sa ve fa lasa dala e Safidy ahoana miala tsiny aloha za raha nampiatsanao ety amin'ity zaridaina mahafinaritra ity e tsy maninona ka tsy nge mampinamana antsika ary diary izarana fifaliana alahelo zay rehetra mitrango eo amin'ny fiainany ka inona ro no tianao zaraina amiko ono ary Safidy ianao moa efa nandalina manokana momba ny kabary fa hoana zanga ho aly andry mikabary amin'ny sabotsy ie sady tena tsy hitady any akafa-tsony ary Safidy tsy hanao rano dikanzinga na sonjy mihoatry ny akondro fa ny omby misy filohany dia ny aolo misy tompon-dy ka aleo mba meko anao ny kabary ay ve tsy maninona fa ekeko ampahanatretena kia sady ny kabary ny mpamoaka koa nge tsotsotra no ny kabary ny mpangataka fa ono aky ry diary dia ahoana zay tena raha maheno hoe manambadindry surprise be amin'ny aloha fahitany hoe mpandiafa no vadiako fa tsy izy fa ahoana fa nga izy efa nafaranao tonga ty benjy mihitsy amin'io hita fa zango no tsara ny ty resaka ty resaka ny fanaovanay tamin'ny telefona ao areo mba inoko ty allô manahoana ky diary manahoana Etienne ina ky ny vaovao malalako tsy izany ry Etienne fa mifona za tamin'ireny nampalelovako anao reny zany kiry diary tsy manameloko andry ary ny azona ny alahelo amindry tsy ataoko zany tsaro fa olo-tiako ianao dia miandry anao foana ny foko sy ny fitiavako tonga avatia benjary alahy amin'ny sabotsy dia mba hitondray akanjo farany izay tsara sy fantatry lafa mety any za eny io ky malalako ao fa hitondrako peratra farany izay tsara kondry izay mety amin'lahy andro ray eo amin'ny fiainako mantsy io diary
fotoana lehibe ohatr'izao aky no tena tserovako ny fahabangany eo amin'ny fiainako na dia nanako daholo aza ny vola sy ny ariana. Tendry tamin'tao re mba nandiny akaraka amin'ny andro fifaliako efa nandahoana sahady. Okizay le Setiana, ekeko fa mafy tokoa ny famoizana ray aman-dreny ohatr'izany fa folakandro ankinana sy torovato nandiavany kanefa maiza mionona moa e. Izay nanjara sy lahatra rehefa voasoratra ihany koa ne. Sotrakiry diary malalako manana tokoa manana andria ao fa ho avy za misabotsy ametrapetraka lamina tato ampiasana aloha vao mandeha dia aorianan'izay dia entiko kely any ivelany andry dia antsika moana 2 mois eo. Dia izay ry safidy ny resaka amin'ny fanaovanay ka asa raha ho tsiniko ve? Ay ve aleoko mba hita kely ihany izy e. Tsy ny vehivavy rerany ianao teo vao fitaka e. Ho an'izay miaka ny rehefa mbaravarana rehetra io rehefa tsy voandroany dia vorapitso. Ka izay ne ho ahy e. Ataoko tampoka amin'ny dada indray aloha izao fahatongavako izao. Mba misy olona ihany ary ve atao tanàna eto sa efa lasany atsah daholy? Tena mangina be ny eto an-tanàna eto izany e. Oay, io kosa akaiko. Misy olona ihany ato tanàna izany matoa mila ilo ohatr'izao ty varavarana ity. Ary aleo avy dia hiditra ka. Fa izy izao e. Miangola ihany ry dada. Ha? Ary nga marary dada e. Tampoka be nge izany fahatongavandroko izany e. Izay tokoa ngamba le hoe fifandry fimperitreretana sa Fa ahoana ry dada? saika maty ne anaka e. Efa herinandro aho izao no trotron'ny fandriana teto fotsiny. Fa marary inona tokoa dada e. Ao hoe tsapako kely ianao. Oay izany hafananao e. Fa lasa aiza daholo ny ankizy e. Dia inona ny fanafody nampiasainareo tato? Nga hita fa tsy misy afa-tsara-piresy sy ny zanalahy izao no nanampy anahy teto. Mikarakara sy ny vidin'ny fanafody. Ay kosa. Dia izao efa mba tsaratsara hitanao izao e. Misaotra azy izany ny manala ny vesatry ny olona sahirana oatra antsikako. Izany tokoa. Ny tompony hamaly soa azy. Noho ny aminao any anaka no nahatonga azy anao an'izany e. Araka ilay fitenenana hoe raha tiana hono ny vady dia ny rafozana ny tsinjovo mandeha. Tsara fanahy ery raha pirezy mianakavy ireo e. Ka tsy ny fanafodiny tsaboana ihany fa na ny sakafo koa aza dia ateriny eo isan'andro. Vary be raiky veta sy laoka be isan'andro. Trondro, hena, akoho sy ny sisa. Izany anaka no ateriny e. Ay, tsy izany ry dada fa ahoana? nalahelo be anareo fotsiny a. Raha pitso ihany mantsy za dia ndeha hiverina hiakatra any arivo indray ano fianaranako. Dia inona fotsiny izany ny ataonao aty ka? Efa hoe nalaheranareo re zahay e. Soa ihany fa efa mety tsara koa ny fahasalamanao. Fa zaho ary dada anambady a. Ha? Ie, anambady aho a. Ay kosa, tena tsara izany anaka. Ka izy amin'ny efatra amin'ny raha lazana kirapirezy ary izany no tianao e. Le kioto sa le naivo sa le risa sa le parany. Za mihitsy mantsy ny tena foton-dresaka ko. Tsy any mihitsy ry dada fa inona indray ha? Olon-kafany Antananarivo no akavady ana. Jonathan ny anarany. Jonathan. Eny ry dada. Manam-pahaizana be izy io a. Efa nifandiniko izay fa ho tanterahana ny fisehoana sy ny vodiondry amin'ny faran'ity volana ity.
dia ho avy aty zareo anatanteraka an'izany. Tsy dia tsiry miangola. Tena tsy manaiky an'izany mihitsy a. Fa ahoana kosa ry Ka tsy dada? maintsy ny ray amin'ny zanak'Rapirezy ny vadinao e. Raha izay vola laniny tsabonanao ry dada, tsy maninona fa oneranay izany na ohatrinona na ohatrinona. Tsy tiany andehananao hialy eto anatrehako tsony azy ao. Ny eto ambiliva e tsy ho lany dia ny any ambilany ny takariny ha. Andray kosa ry dada. Zany e. Avy alao kosa za ry dada mba hiaraka amin'ny sesafidy ny foko a. Aza terena nambady an'izay tsy tiako akory a. Tsoroko aminao anaka. Fa areti-ponge io mahazo ahy io e. Apetrako aminao ny safidy. Sady efa lehibe ianao izao ko. Inona ny mampitomany anao izao inona? Andriamanitro, inona ny tokony ataoko? Lalana malama sady sarotra ny diaviko ankehitriny. Ianao nefa arako sy iakinako. Dia inona zany izao mampitomany anao eo? Tompoko lahy sy tompoko vavy, voninahitry ny zatovo ny fahatanjahany, voninahitry ny mpanjaka ho ny miaramilany, fa voninahitry lehibe ho anay kosa izao fanasanareo anay izao satria tsy nataonareo ditsy migadona izay, na lomano tsy mikopaka, na andro tsy refofona izao andro iray lehibe fampakaranareo ny zanakay ho vady izao, koa ny kalokalo mona ho ny ampony mametsovenso. Fa tsy anay kosa ny kombombava tsy hisaotra sy hankasitraka anareo no izao fanasana sy fangatahanareo ahy hitondra kabary amin'ny rarahanareo izao. Efa tonga ao moa ireo ankolavy avy amin'ny razazalahy ka mangataka solotena avy amin'ny ray aman-dreny iray na roa hiaraka amiko hitsehana azy eo ambavady. Aleo aloha i tonton Mika sy dada Fararova miaraka aminy. Fa ry dada be aleo mijanona tao anaty lapaoty ihany aloha. Zany hoe ary mandehana amin'izay ndry miafina ambony ary. Zay ary sady efa niantso akoho etiana teo fa efa akaiky ihany koa izy e. Zany a. Mety tsy aloha itsy angamba ka sady jereo fa reny misy olona be dia be menjaika midina makany. Ary be olona kosa. Ary aleo ajany eto ny fiara dia aleo avoaka daholo reto fitafiana ny vidiko an'ny diary reto dia aleo androzy fa ohatra ny tsy misy mpitseny ity monsieur Etienne ko. Eto ny tenako dia miarahaba anareo roa kely na vita ny dingana voalohany amin'ny fanambadiana dia anareo zany ry Diary sy Fabio. Todika aminao manokana ry Fabio. Ianao zao ny anay a dia ireo ny ray aman-dreninao. Fa misy inona no hitangoronan'ny olona ry ambadika ary zany? Etienne, andraikakio. Etienne, Toranesa maro. Safidy a, Safidy. Malahelo ny Etienne nesa. Efa sitraponao sy safidinao zao e. Dia anavindreo Fabio. Ino no fidimy fonao dia miandranao izy? Mamengavy le Safidy. Mbatambatambazy Etienne. Veloma ry Etienne malala koa. Veloma ianao. Etienne, mahino anavy lesy lahy? Mifoaza lesy, mifoaza. Sanapoziko ry diary a. Efa mpanantenana amin'ny fony fitaka na mpanantenanao ah. Misaotra e. Tsy antsotory fa ndreo hivaly amin'ny tsy manan-tsiny akory zao. Marina tokantrano hoentiko mivera reto fitafiana sy peratra reto dia ataoko fahatsiarovana amin'ity andro lehibe loatra amin'ny fiainako ity. Avelao aho andeha. Sao dia mbola fana aloha lahy, efa tsy manino intsony. Tsofranao e, ny tompo tsy amela rery zany.
Maman! Maman! Ahoana Serge a? Ary ngah mbola tsy tonga foana miangola e. Atalana ny azy nandeha nananiko. Tsy haiko hoe tena famangina ray aman-dreny sa te hifanena amin'ny Jonathan. Vao lasa angely ese lahy dia mba lasa koa kialy e. Ka tsy indriny ravaka no anontaniako fa i maman e. Ny fiainako aza idirandry mihitsy. Andray. Ana io ka inona matera-tsemboka andry raha mamanga ny ray aman-dreniny izy. Sady zaka iny naniraka azy a. Iseho any mantsy izay amin'ny faran'ity volana ity. Asay vao tao migodron olo lalana makany izay vao makany. Andray kosa ary maman. Efa fantatrao hoe ambany vohatra ny toerana misy azy dia hoe ataovy goudron. Tsoroko aminareo nefa fa tiako iny ny olona iny a. Ninona fa nisorampotaka ataonareo azy. Tena azo mpanafody marina ty zanak'areo ty ry maman ka. Avy aloha zany andeha ka mba asiana koa ny ampopondry raha indray. Ndanany koa e, mameloha amin'ny maman fotsiny. Tsy mahazo mandeha ho zany ravaka e. Izy ihany no tiako e. Mbola misy zanaka lahy ankoatran'ny Jonathan avy andry maman a. Mba tiako hovadiana manko e. Ndry ho any ihany fantatro. Ary raha mbola fantatro Jonathan hoe za koa ny renina toy izao azy dia apetrako aminao ry Jonathan. Anohatra anahy sa anaraka ny teniko. Tsy hainao anery maman no laviko e. Fa le olona safidianao vadiko. Avy aloha zany andeha. Mbola ianao ihany ngery madamina ty no mitazona eto e. Ny zanaka ao efa hita fa mafy azo akantoka. Ny fony koa ohatra ny reny vato reny. Ha! Zany ve mba toe-tsain'olona ho vadiko? Ao anatin'ny fahatezeran'olombelona ny tena isehony d'origine. So ihany fa fantatra e. Aiza saiza amin'izany nefa ny toe-tsain'ny miangola. Azafady aky ravaka. Tena mialatsina aky fa tsy avy amiko anie zaho e. Za tsy anaiky e. Oneranareo izay fotoana laniko nandrebirebenareo anaty ty izay. Ha! Fa zanga moa nandrebireby andry e. Maman nandrebireby andry ary mpanampiny any everako andry tato. Andray kosa. Za ohatr'izao ve no andeha mpiasa trano? Velominareo? Mialatsina aky fa sarotra be le safidy a. Ty adalako rery lanitro. Mbola marary dia efa lozako sahady. Nitomany izy fa nanohatra sy nandany teniny aho. Dia ho tsiniko ve nefa e. Dia ataoko ahoana moa nyity sanambady an'izay olona tsy tiako akory na dia tiako azy dada. Tsy hanao sorona amin'ny fitiavako kosa ka. Manan-tsafidy aho. Tena tsy mena mivadika tokoa ny vehivavy a. Ohatra ny eva, taranakeva, mpamitaka. Mafy tamiko iny. Tena mafy iny e. Efa nisy nidona niatra tamiko tamin'ny nahafatesan'ny tonton. Fa tamin'ity a, tena tsy napozina. Ary tena dakika mbava fo mihitsy. Leo vehivavy hoe, leo a, dia anao frère angamba. Tena tsy zakako no mijery an'ireto kiraro sy peratra efa ambany maloko reto. Dorako ve sa mikonizy e. Ary tsy misy tômôbila mihitsy eto izany a. Tena mangina be. Sa ve no le hoe farany herinandro? Dia aiza ary aza zany no ahita fiarandehanana e. Tena miady mafy izany saiko izany ka. Te handany safidy ny dada ary ve za? Dia inona no mety hiafaran'izao? Jonathan, le olona tena tia anahy sady tena tiako koa. Tsy tia anahy ireny nefa za tiany. Ny safidy ny foko sa ny dada? Tsy fantatro hoe aiza ny alehako. Ay! Lozininy ty! Toa nandon'olona. Tena loza koa ty fiasana saina ty marina. Aleo hivoaka aloha dia jerena malaky. Jerena hoe inona nanjo azy teo.
Voay le ty tovivavy ty. Io zany no voadonako matoa. Voakara amin'ny vavany. Mbola mena tsara izy ka aleo bataina malaky. Aleo ampidirina ao anaty tomobila aingany ity dia hoentina eny amin'ny hopitaly. So ihany fa mangina be ty lalana ity dia mba tsy nisy nahita. Telo andro izay no nitsaboko an'ity vehivavy ity tetỳ amin'ny hopitaly. Nefa mbola tsy hitako izay marina aminy. Azoko lazaina hoe efa sitrana izy. Efa misakafo maivana mantsy. Efa manomboka miteny. Fa ny mampiasa ny saiko eto dia hoe fa iza ary izy. Mitato amin'ny entany koa akanjo fotsiny. Tsy mba nisy na dia hoe karapanondro fotsiny aza. Iza re ty vehivavy ty dia avy aiza koa. Tsy hamela azy rehetra izany aho. Fa izy koa ohatra ny vehivavy mahateo ty zanana ny endrika ivelana ny jerena. Ohatra ny hoe karazan'ilay olona avy any amin'ny somary ambanivohitra ireny izy. Fa tsy ratsy e. Tsy ratsy aloha izy e. Miakatra indray ty mividim-bary mba ahoana ihany reny iseho amin'ity nosy ity afaka folo taona. Raha izao no mitoy dia mety hiverina amin'ilay nosary tamin'ny 5 iny angantsika. Mety ohatra noho izany azy. Ary tsy diary ve ry mividy voankazo iry amin'ny fivarotam-boankazo iry. Tena izy io aloha antsony. Ary iza koa ary izany. Oay, safidy, manahoana ianao? Ary tsy hitako mihitsy ianao to Ka nareo variana ohatrin'inona ka. Foina izao ny lokantsika eo? Nga dia misy inona ankoatran'ny trondro asalo miaraka amin'ny anamalahy. Dia atao ahoana koa izany? Atao roniny fotsiny e. Nga ianao mbola tsy nihinana an'izany ka. Andramo fa izany ny laoka tena tian'ny vadiko. Izy mantsy efa zatra mipetraka tany amin'ny sisiny tany. Dia ahoana ny tokantrano vao ao e? Lamina tsara? Hatreto aloha dia mbola azo lazaina e. Milamina tsara ka. Fa hono ary diary? Dia tsy mba nenjehany eritreritra mihitsy ve izany ry diary tamin'ny nanaovandriany tenina ireny? Saza azy ireny e. Zaho efa tsy tia fa izy mbola misisika ihany. Zaka tena ohatra ny nalahelo azy indray. Tena safotra mihitsy ny ilay zanak'olona. Ny todipaty io ny aza manoto fa ny todipity manodiava. Safidy dia antso tody ho anahy koa izany ianao. Ka tsy hoe antso tody hafa mitody misy foana e. Efe, mbola hoe misy izany fa tsy handeha tramiko mihitsy e. Ary indao hiala amin'izay raha efa nahazo entana fa sao tratra mipangaro poseto koa ka. Ie, omelohan'izany aloha reo mavidy tesy mofo kely e. Ndao ary. Efa manao izay ianao mademoiselle? Tsy haiko. Tena tsy haiko. Fa nisy inona kay? Voadonako tamin'ny fiarako ianao mademoiselle. Dia efa nitsaboina teny amin'ny hopitaly nandritra ny herinandro. Efa tsy amiko indry izao fa iza aloha ny anarandry e. Fa zanga malala an'izany akory e. Fa iza ny anarako? Ary ny anao mba iza koa? Mitsabo ny laza fa efa tsy maninona tsonony izy. Nefa maninona hono mbola tsy malala ny tenany foana izy. Tahin'Andriamanitra re ianao tompoko. Malazao hoe iza re izahay e. Dia iza koa ianao? Ary tranisy ty tsara tarehy be ty. Indray marina.
Tena sahiran-tsaina amin'ity vehivavy ity. Efa mba nandefa filazana tany amin'ny radio sy télé ihany efa teny amin'ny polisy zandary, nefa toa mbola tsy misy miantso anahy ihany hatramin'izao. Ampio Andriamanitra mba hitako ny fianakavian'ity vehivavy ity. Fa tao tsy mamaly anahy mihitsy ho ahy ianao e. Fa iza ho ahy ianao dia iza kosa? Zao angambany mety aleo ameko anarana fotsiny fa ohatrany tsy avelany mihitsy zao notiavina ny anaranao, ny nandray Etienne. Ay kosa? Ie, izy kosa aloha mahafatifaty kely na dia verina ho fahasahiranana ihany aza no fa ninako tamin'iny aksidona azo azy iny. Dia toa tsapako fa nanefy an'ilay foko efa trotraky ny alahelo sy vokatry ny adino ny fitaka ninjady tamiko. Lasa nafinaritra izany angotongotony, ohatrany hoe efa fantany reny dia sanatria ve ka na oatra azy zahay. Hitsangatsangana eny an-jaridaina ve tsika sa hikarakarako sakafo ianao? Nitiavana koa izany dia misahirana ery. Aleo fa ho ataoko inona ny sakafo tsindry? Izay tiany Etienne dia tiako koa ka. Ay, andao ary araka ao any an-dakozia tsika Dia izaho trotrona. Lozinina rety. Andray ary. Alelo rangaho atsy amin'ny boraboky tany atsy mino aho mantsy fa izy zao mahalala an'izay misy amin'ny angola. Izy manko mahalala kokoa an'ity faritra iadidiny tiako. Ody ody lasa iza mihitsy ary tsy natao an'izay. Telefona ty tavela ato an-trano. Ny sekoly rehetra tokony ahitana azy ty tsy misy. Izay anontaniana milaza tsy mahita daholo. Izany ve tsy lasa nitady nikala tambanivohitra iny? Tena azo mpanafody marina ny zanako. Sa ve izany no tena fitiavany? Aleloha jereko any amin'ny ravaka indray sao dia mba lasa any ka. Ato izany ilay trano raha araka an'ilay plan milay président pokotany ateo iny mahafinaritra kosa aloha ilay tanàna kely ary aleo ndondona aloha. Ody aiza olona Iza koa ary izany? Toa feo mbola tsy henoko mihitsy. Iza! za ihany Za ihany iza? Iza koa ary io? Toa tovolahy bogosy be. Mandroso are, mandroso fa tsy midy io eny tompoko. Mandroso, ie. Fa iza moa ianao anaka? Jonathan tompoko ny anarako. Avy any Antananarivo any ary mpiara-mianatra za sy miangola zanakao. Ay, Ny tena tondihako aty moa dia saika anontany aho hoe toa mbola tsy tonga any izy. Ie, mbola tsy tonga any izy. Efa tapa-bolana zao nefa ny ankizy efa mianatra daholy. Sasana aty ve ka marary izy? ianao ve aloha izany le tovolahy nresahany tamiko taty hoe angatabady azy Eny dia tompoko. hoe anao fisehoana aty amin'ny farany volana koa? Eny tompoko, za indrindra. Fa ay ve fa niteneniny anao zany Saingy saingy ahoana tata miangola? tsy afaka hanambady anao izy efa manana fofombady aty an-tanàna mantsy izy. Ahoana tsara hoe Zany le roa. dia iza ny fofombadiny aty ka? Tsy mbola nresaka tamiko an'izany mihitsy manko izy Nefa dia zahay mihitsy ny zava-misy. Ny zanaky ny filopoko tany eto aminay no fofombadiny seha.
hay ve ye tazako mihitsy ireo tovolahy misy telo sy efatra ho amin'ireo fa le filoha-poko tany nandehanako teriva moa zany loha ye fa mba lasaiza marina tokoa aloha le zanako zay e sao de mba misy namany any ka mety hoe any izy any aminay na izy no mipetraka e ha ye nefa sady tsy anam-pianarana ny eo a izy e zany very le kely ty Ah, aleo ary loha zany akalamba de hiaraka aminao tady azy any ko fa maninona mo tompoko raha omenao lalana tsy azoko fa maninona raha ny zanako ny filoha-poko tany no entinao ka mino aho fa nandoso tany amin'ireo mihitsy no nahatonga azy ny ala tetiko raha azoko tsara zany de tsy mahazoto ny anambadiny zanako ny filoha-poko tany zany izy eny e fa raha ny tena marina mantsy de zay ray aman-dreny no nifanaraka e ay kosa zany izy kay terenareo amin'ny zavatra tsy tiany zao e eny le roa miakanjo ianao de andaotsika andeha ny tomobile koa mo nasaiko ny andrasan'le bandikely ry ambony ery reny ay ndao are nga mo za hita zay akanjo fa ty lamby ty fotsiny de lasako iza loatra rehetra izazavavy ty hatramin'izao a de tsy mbola misirika afantarako azy ihany na kely aza izy raha teo koa ty a to mbola tsy miverina ihany ny fitadiany Etienne no Ndaotsika selana salambany amoron-drano. avy lao ampidirina ao anaty machine laveka ireo a tsisy manasa an'izany tsika ka zany mba ty araka hitsangatsangana amin'lahy e. nela tokoa maray roa fa na za koa azy ty to tsapako lasalatsa mpitiavana amin'ny no tiavana nahoana moa raha mandeha mitsangatsangana any tokoa dia teneniko amin'izay mifikasako e Fa hoe zela dia akakanjo sy kiraro entondry mitsangatsangana miaraka amiko akia zany ve faly be a reto e hoe jereko Wow tsy ratsy kosa ye fa akanjoko velo reto e. ao anao velouro eo e De mitodiary aloha ary lafa menatra be zaka ianao koa manina zao za raha mba mijery kely fotsy ianao koa zay ve fa ao aloha mba pio kely za manidy an'ity ato ariny ty ao ary aleo fa ampiakariko ty fermeture anao ty zay ay somary malalaka kely fotsiny le kiraro fa mety any ka ohatry ny mpanjaka vavikely indri amin'izao ary to mangano ano any masinao e fa misy inona faly ary no tiavina faly efa nahitanao ka tsy tadidy kokory ngeniny ao anatsika e. ka voatonako tamin'ny fiarako ngenao a dia naratra dia netiko nitsapoina tany amin'ny hopitaly Fa aveza moa zany za e. De taizany nisy anata aloha ay mangano any indray masony Etienne marina hosahako ve ny amboraka amin'ny fitiavako anao tsy fantatra sady anararoatra ny tsy fahatserovanao saina sanatria ve ka efa anjaran'olo-kafa ianao Etienne fa tovariana be hoa elahy e. Fa misy inona angintanandri ay ary to peratra volamena tsara tare no tiavinao raha sy peratra ty marika fa ianao ny mpanjaka amin'ny foko no tiavina tianao Etienne tsy mbola nisy olona nanolotra peratra na ohatr' zao hatramin'izay tia koa ianao tena tianao Non, même pas. Monsieur
Potry. Ary tsy ary ve tsy milalao telefony mihitsy e. Ary ohatrany miasa saina be any kaly zany. Aleo aloha tairiko kely avy ato aoriana mihitsy. Ay, ndry kosa ki manaitra. Ndry kosa ki tena varina be mihitsy a. Sady lozanareo manao Facebook fotsiny eo. Bonjour aloha e. Bonjour. Mba makamaka rivotra kely akia. Dia inona vaovao izay ela be izay e? Tanteraka ihany ve ny Ndry sy Dro sa ahoana? Shi, mampimebery kala. Fa ahoana koa kia? Ka za ngekeny roasin'ny zareo tao e. Otry, fa ahoana e? Ka hitandry, dia kala tambahoaka sa mampimebe ihany ngekeny lasa vadiny amin'izao e. Andreka kio. Tao mampimety koa kia izany. Eny e, fa avy alao any akia. Sady ndringe mbola tanora no sy mpanianatra e. Be dia be akia mibandy a. Dia mitotoko batavy retsy a. Izay mihitsy ngely tena tsy afozako andritiry tiary e. Ary nanahoana marina izao ny tokantrano ndry sy Fabio. Lozany eky e. Mampirafy be ny Ndry. Be sipa be ohatran'ny reniny ireny. Mety ndry le sarim-piaro loatra angamba kiny mahatonga azy manao ohatr' izany a. Tsy tamana ngekiny bandy fa manjary loha gidragidra ndry isan'andro raha vao sarim-piaro loatra ndry e. Tsy samy mihitsy akia. Fa inona e? Ay, olona efa manambady ny Ndry. Tratrako mihitsy zareo tamin'ny faran'ny taona niaraka tamin'ny vady aman-jany any akia. Dia izy mihitsy no nitrotro an'ilay zazakely. Dia ahoana koa kia izany? Ndringa ahoana? Masavy hitako teoko. Za ve kiny alaina baraka amin'ny fianakaviako iray manontolo anaovana fisehoana? Mba toy ny ihany kiny foa. Mbola lavitra ngely lalany. Mety amin'ny malalako vera etitsika no mipetrapetraka. Tena tiako ka. Sady toerana mbola tsy fahitako mihitsy. Ao ary, ao. Midina dia makaseza ery amin'ny sisiny ery tsika. Dia za trotroinao a. Ao ary mofa trotroko ny malalako e. Orikala, fa tsy le ankizy taloha ve ry mivoaka ao anaty ampilina noble Berry e. Tena izy mihitsy ke io a. Fa andao aloha hiala teto fa hoenina be aka. Eo aloha e. Ary misy sipa miaraka aminy koa nge io e. Tena manja be le sipa. Sady tsara be ry tiany akanjony a. Jere. Ary to sady trotrony kia. Ndao andeha kia fa tena marary be foka. Orikala diary a. Fa tsy kala miangola tambahoaka zabe ve io e. Tena izy io. Endry tony a. Sady toatra mpanjaka. Ndao ka fina kia. Ary ny saraka koa zany izy Jo a. Tena ho anary ery ihany ny Jo iny raha izao ka. Tena za mihitsy kia. Tena lany aky amin'ny fitadiavana amin'ny miangola raha misia. Tena tsy hitako tsony. Hatra tia Antananarivo ka hatra ny Antsirabe. Mba aiza re ianao ro mahalalako e. Za aloha tsy mba ho kivina foana azy zao tontolo izao e. Ino mba hano zanako vavy lehibe mba hieterako amin'ny fiainana? Ka ino koa nge raha miseny mba hany mahalalako eto tany? Tsy mahalalanao zany hoa izy fa efa manana ny zanakiraha prezany an-tanàna azonao. Ka tsoy ary zany zanakiraha prezany dia atao milahatra eo zay dia hita eo zay tena tiany safidiny e. Mahatoko tena satria zaza manora aman-dreny loatra izy iny ko. Ka andao aloha hijanona kely eto ary aloha tsika dia misotro lasopy fa tena reraka e. Andao hijanona etsy amin'ny bovety itsika fa tena torovana mihitsy azy zany. Buvety inona leroa? Eny e, ajanony ary ko. Fa ahoana izao rety ihany? Fa izy io. Vehivavy adala nga ty. Mitapitapy. Fanakaiza le nanao fodiondro taminao ka namtahanao anahy. Iza fotsiny io e. Fa ahoana izao ry kala tambahoaka sabe tia. Mpangala-patin'olona. Ho azy savoritako eto ny akanjony ty androany. Fa iza ke nareo tompoko aza mody mitapy eo ry tia. Fa maninona ny vadiko no nalay tena? Afaka mitory ianao raha tsy mahazaka. Dia hoe toeto ny taratasy manam-pirofo fa mpivaditsika. Fa raha tsy hitory ianao dia izany hitory. Ary lazaiko fa manala baraky masom-bahoaka ianao. Tiana. Mifona le za vadiko a. Vadiko? Mampanantena fa tsy amerina ny reny lasy reny tsony. Efa olom-baovao ane za e. Ndana mandeha.
ndana vonjeo eo mivadinao dia aza koa tapaina tsoa no fiainako fa efa milama be izao ndana ho rinona le roa le tsy olona mitangorona be retsy a sa ve manao film ireo nefa oatra menjaka be mantsy le vehivavy miaraka amin'le bandy io a raha olona manao torinazina film ve zareo ireo tsy isy caméra eno eny e mety tena olona mifamaly mihitsy a asa aloha le roko miany zany alaeliko mihitsy ny nandroahan'ireny Jonathan anaty ao e nefa tere bandy hafa indray zao tia miarahana ny anahy ndraiky mivadiko ny nalainy a tena tsy fatako angekinareo e aza mifanalabaraka kely azafady a fa ono fa fantatrareo nga ty vehivavy ty ye io mihitsy ny nampisaraka anaty amin'ny vadiko tany an-taninarivo ravaka inona hoe zany vavanao avia ty ianao raha tata fa ty zanakao a izy ve io le roa miangola hoe zay zany ny anarany miangola fa iza io e fa iza hoa io bandy io ianao koa aza tsy fantatra akory na hoe izy io na izako ndray rery miangolo mbola miandry anao anie zanaka raporezany an-tanany e alefaso andeha any amin'ny vadiny any le sisy retienina dia nindaotsika andeha ohatra izany koritro mbola miandry anao niny ny foko sy ny fitiavako e avelo zany dia tena maizina amiko ny tany aman-danitra miangola miverena re anako miverena miangola fa hoaizy ianao e andraso vetivety akia mitiavina aza mandeha moa kery malala avelao izy andeha any Jonathan avy moa fa aza mandeha manenjika azy any ianao e miangola efa mba nanahoana ianao zay ry zanako fa aizytsika izany ry dada ety amin'ny hôpitaly tsika anaka voadonany tomobila ngenao e kay tena marary be lohako voadona fandroandray ny lohany io manko no nahatonga azy tsy tompony tenany roa volana teo zay ka zay no anton'izao rehetra zao tena raharoton'la tao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tenany izy moramora zalafa ty amin'ny hôpitaly tsika ary sao dia ho diso kajy tokoa ela fa efa ny zanaka raporezany tsy mivotovorona nge io e miala tsiny afa mba hiteny kely e miteneny ianao anaka hengo daholo ny resakareo teo zao voatsaroko ny fisiko eto an-tany misaotra anao ary Jonathan zay sady voaloha-pitiavako ary tena nitia anahy tokoa ary nanampy ahy tamin'ny lalatsarotra ny diaviko ianao manoloana an'ireo mpanenjika anahy tany an-tsekoly ary mbola ny samyjoro ny aro anahy ianao manoloana ny reninao sy ravaka e zay sady masika no tsy tia anahy tsy misy tokony isaorandriaka izany e zany mbola nitady andritany ambanivohitra e fa tsy nahita andritany ny alanenina ary tsy hitsahatra ny foko fa hitady andry mandra-pitsipon'ny masoka aky miangola tena tiako any indry e dia Etienne neveriko nofo le ferahantsika tao anaty asambarana ka nanehoanao tamiko ny tena fitiavany neveriko nofo le ianao namianana safonoa ny mpifaliana mbiasa tambitamby Etienne misaotra fitiavana marina ny natolotra ao anahy inona daholo ary zany e tsisy fisaorana akizany no tiavina izany no anarana ny antsoko anao tao anaty nofomamy tsy ho adiniko ny tsikitsiky sy ny sentomazana mampitoboka ny foko tia antany tena hoe iza loatra rety izazavavy tonga eto anoloko ty e ho tiaviko ianao mandra-piala amin'ny fofinaiko farany aza dia ampiresahanareo izy lory zalafa aleo mba akaina
dada, Oh, ilay nahitako masoandro, ianao no nitaiza sy nikolo anahy. Ny matesanao tokoa ny hahasoan'ity sombiny ianao. tena zany ka. Tsy nitsaranao ny tovizako amin'ny hafa, dia ny hatafitana hatrany amin'ity fiainana mandalo. Namparary anao ny onjam-pahoriako ry dada. Tianao ho ampoko ny fahasambarana, tsy hijaly tokantrano, ankatsahanao misoa izay ahatsara ny fiafarako e. Misaotra ry dada, tsy misy tokoa ny ray aman-dreny an'olo-bato mafana ny zanany. Tsy misy isaorana ry zanako a. Zaho aza no mifona aminao fa nanome adi-tsaina ho anao koa. Raha namboly raozy manodidina ny fonao ka izay nandalo teo dia naratra. Ankehitriny dia meko anao no zo hisafidy izay olona tianao ary fantatrao fa hifankatia sy hifanaja aminao mandra-piala ety. Tsy resaka zanaka rapirezy intsony aho e. Tonga angamba ny fotoana hampangidin'ny rorako ary hitsaharantsika eo imolotro. Manonja loatra ny fiesatry ny foko. Oka re anaka marina. Mametraka safidy satria safidy sarotra. Miangola ny zanako. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ny fizarana farosady farany tamin'ilay tantara ny soratan'ny Clérantine Sylvia, nampitondray ny lohateny hoe safidy sarotra. Minovy no misantatra, Vero Anitra, Tovo, Clément niaraka tamin'ny Lina, Saloy, Volana ary Stéphane. Nandray fiosana nan-totosy Tovo ny amin'olona. Studio Maprod. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.